amin'ny fatongavana. Tsy tokony hisy polisy mihitsy zany ivelan'le box mba ialana amin'le hoe manao assistance, ary ny polisy rehetra atao amin'ilay aerodara sy amin'ny andro tsy fiasany dia tsy tokony hiakatra andeha hiasa ty. Zay zany any lalàna tsy maintsy apetraka, ary manao batitra ireo polisy ireo zany ao anaty box ihany reo no miasa sy hita fa tsy tokony aty ivelany ity. Raha hitantsika zao koa Andriamatofiloha fa ireo le box ireo dia mitodika any le comptoir kely zany fa tokony ho fasy amin'ny publika. Inona zany ny fanamboarana efa atao, efa tokony atao ary efa iveran'ny tompona andraikitra ny nanatokosa azy dia ny box ray zany dia tokony box mixte zany hoe rehefa avy mandoa an'ilay visa le non résident court séjour eo ihany izy dia mahazo an'ilay validation ataon'ilay polisy. Amin'izay zany tsy misy filarana be sy olona mifaninanena atao anatin'ity arrivé-ty, monsieur le président. Rehefa vita zay le formalité zay dia mbola misy contrôle ataon'ny polisy faran'izany ho amin'ny résident zany dia amin'ny box be da be iny, fa ho an'ny vahiny hipetraka eto Madagasikara dia ny polisy no mijery ny passeport sy izay taratasy ilana amin'ny fomba hiasana eto Madagasikara, ohatrana hoe ordre de mission na taratasy hafa ankoatran'ny ilaina hipetrahany eto Madagasikara. Amin'ny ankapobeny Andriamatofiloha ohatrohatrotra amin'izay ny asa sahan'ny polisy miaraka amin'ny madaozy ato amin'ity toerana ity. Avy mandalo ny fisafanatao ny polis-pirenena ny fandeha Andriamatofiloha dia miazo ny toerana fahasalamana izay amin'ny iandreketa amin'izany ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Misy olon-tena ihany koa izy ireo ao misy sanatria dia mandray an'ilay chimioprophylaxie eto amin'ny ity toerana ity. Ny prophylaxie antsika amin'izay dia ny doxycycline 310 grammes indray mihinana hoanina eto dia eto no anomezana azy fa tsy hoentina mody fa atao prise observée. Dia raha sanatria misy olona tsy mahazaka intolérance à la doxycycline dia misy an'ilay azithromycine alternative. Hoe toerana jerena ny andraisan'ny olona mientana ary eo ahitana tonga ireo zany dia efa misy fanaraha-maso manokana nataon'ny faditseranana alohan'ny hidinana eo amin'ny tapi, ary atao anatiny ihany koa dia mbola misy izay alohan'ny ivoahan'ny olona ary amin'ny ataontsika hoe hall atsy anoloana dia mangataka andry zareo avy eo amin'ny faditseranana. Ny MGH afaka manazava momban'ny fandehan'ny tanàna amin'ny entana mpandeha rehetra. Misaotra amin'ny fitenenana miaraka Andriamatofiloha, ny MGH na Madagascar Grand Line zany no mikarakara ny livraison an'ny entana izay tonga avy any ivelany. Manana tapis anankiroa tsika eto Ravinala Airport moa zany no mikarakara ny fanamariana hoe ny entana avy any amin'ny ohatra hoe Ethiopian Airlines tapis 2, Air Mauritius tapis 1, ohatrohatr'izay zany ny fanamboarana ny eto amin'ny fizarana ny entana. Ny tiana mariana fotsiny eo amin'ny hoe raha toa ka ny mpandeha izay mbola taraiky atsy amin'ny livraison any no mivoaka ny entana, izay matetika no mahatonga an'ilay hoe feno be le tapis. Dia izay zany no mila arahana kely, mila fanamboarana kely par rapport amin'izany faditseranana manaraka angamba ny madame DG Général. Miaraka ampananjana Andriamatofiloha, eto moa ny faditseranana zany misava ny mijery ny amin'ny asa anankitelo no andraikitra eto
eo ny facilitation dia anatin'izay koa ny sécurisation na recette raha ohatra ny zavatra mila taxena dia ny fahatelo ny resaka sécurité raha ohatra misy entana prohibé na mety hoe basy zay mila autorisation na mety hoe stupéfiant ka amin'ity structure ny aéroport moa somary akaiky ny maka bagazy sy ny voana dia ino no ny angana zany tondrana fanatsarana ity toerana ity zany oravana dolo tia dia atao box misokatra satria ny olana koa rehefa anao taxation tsy tokony hoe anatina pièce fermée ao fa tokony hoe anatina box zay vitré dia io zany manao ny formalité rehetrarehetra dia anatin'izay moa misy ny fanaovana atao hoe déclaration simplifiée sy ny information passeport sy ny vol dia fampianana anaty oui ou non dolo ny valiny dia afahany hoe maka ny information rehetrarehetra dia amin'izay zany tsy misy tsony ny hoe échange direct misy zavatra déclaré na ve sokafana ny valizy fa fluidifena tanteraka ny aty le vatofilo dia eto moa vakina koa satria ty varavarana ty sady idirana no ivoahana zany hoe ny olona miasa atao anatin'ny aéroport zany dia eto ny miditra dia iny mila vakina atao ambadikato mba hatra ny miditra ny olona miasa atao anatiny dia ty ho an'olona mivoaka foana dia afana misécuriser zay tokony sécurisena ankoatran'izay moa ny ezahana koa mba tsy hanao paiement en espèce fa mobile monnaie na carte zany no manao paiement raha ohatra ka misy taxation atao mety amin'ny fahatsarana to Anisan'ny tanjona vina napetraka ao Andriamatovoa ny ampirobodona ndreo sidina miditra eto amintsika zany ahafahantsika manatratra mitangana ray tapitrisa manomboka eto dia minisitra sy ireo tompon'andraikitra eto amin'ny aéroport ihany miditra manaraka an'Andriamatovoa ho antsika izay hamonjy ny fivoriana tonga dia mamonjy any mpamia azafady rehetra saotra to karazany tena ny fijeriana eto Andriamatovoa tany ambany zany ny contrôle transfrontalier zay nataon'ny police de l'air et de la frontière eto kosa le contrôle de sûreté aéroportuaire izany hoe afana mitsirika ndreo entana azo entina ao anaty roplanina zany tsiriana ialana iadivana amin'irety fiarovana zany ny sidina tsy ho azona olana mandritry ny trajet dia avoaka eto tompony entana reto zany dia ny amaronto no manao ny pitsiriana misy olo tena ny amaronto ny tena malagasy ve afaka anazava tompo ieny tomboka avoaka eto zany indrindrandrindra zany ny fitaovana elektronika ary anontaniana ny olona zany any misy ordinateur avy any anatin'io sakiny na misy fitiavana elektronika dia tsy maintsy avoaka daholo eto torak'izay koa no mety firavaka na viaka mampaneno zany amin'ity politiky ny fitsiriana atao amin'ny écran eto dia afaka jeren'ny polisy sy ny douane mivantana ao anatin'ny braoany zany
raha ohatra ka misy zavatra mampiahy azy zany any anatin'ny entana-pandeha dia afaka atao amin'ny agent de l'État sady misy polisy tompoko no misy douane dia misy ihany koa moa gendarme mandritra ny vol zany antsoina hoe vol à risque misy contrôle mixte zany eto Andriamatofiloha. Voninahitra Andriamatofiloha fanam-pahazavana momba ny contrôle mixte tamin'ny 28 mars 2022 misy réunion de travail nataon'ny ministre Valo nametraka an'io contrôle mixte io edina amin'ny agent de trafic dia nisy dysfonctionnement le izy tamin'ny 2023 dia nanapa-kevitra aloha zany zay eto amin'ny aéroport responsable eto amin'ny aéroport iredynamiser an'le contrôle mixte mandrapiandry ny instruction avy any amin'ny DP hoe hotohizana na ho ajanona arakaraka ny fanapa-kevitra zay zany ny zavatra ny amaranty SPSS momba ny sûreté mijery ny arma ny antsy ny produit interdit en cabine fa raha ohatra mbola misy suspicion amina resaka économique na zavatra fa dia mandray andraikitra ny service compétent de l'État atao Renato. Anamafisana fotsiny angamba ny contrôle économique dia andohanina tanteraka tompoko fa eto antsika moa zay no taorinan'ny taona roaroapolo sy roapolo manampanarina ilay trano zay contrôle mixte zay zay apetraka amina lehibe ihany koa ivoana izany afoana tompoko. Alohan'ny ondranana moa zany ny olona zava-dehibe no sokafan'ireto fivarotana zay tsy misy abary zany mentana zany zay hoaingana fa iazana satria manome tombo andreo zany simisy mba ahafahantsika mitovota ihany koa amin'ny senaram-piaramanidina andevelana. Alohan'ny ondrana ny mpandeha Andriamatofiloha dia miandry amin'ny zone d'embarquement zany mipetrapetraka ato anatiny zay misy wifi gratuit ary ahafahana miala sasatra tsara. Misy fitaovana ihany koa ahafahana ankizy lalao kely zany dia tapetraka ny fitsidiana Andriamatofiloha. Azafady eo, azafady, aleo. Azafady mba mandeha tongotra tsy azafady a.
ia miarabantsika rehetra ary no ny fitsidihana zay nataontsika teo ny antsony andehanantsika ety moa dia ny hoe ahoana ny fomba anatsarana ny fomba fiasa eto amin'ny seranam-piaramanidina ny vato. Ny antsony a dia ity seranam-piaramanidina ity no vavahady fidirana sy fiboahana eto Madagasikara. Zany hoe taratry ny fomba fitantanana, taratry ny fomba fandraisantsika na ny malagasy na ny vahiny ny zavatra mitranga sy hita eto amin'ity seranam-piaramanidina ity. Noho izany dia maro ireo fihetsika, fomba fiasa, fomba fanao no tompon'andraikitra ety amin'ny seranam-piaramanidina Ivato izay tsapasita fa mila atsaraina, mila fanovana eo amin'ny fomba fiasa satria be loatra ireo fitarainana ataon'ireo mpandeha na ireo mpandeha mpiray tandrazana amintsika zany na ireo vahiny avy any ivelany izay mitsidika ihany koa amin'ny firenentsika eto Madagasikara. Voakasika amin'izany na ny douanier, na ny polisy aux frontières, na ireo mpikirakira ny entana sy ny mpikirakira taratasy maro isan-karazany, tsy mirehetra fa misy nify zany. Ary maro ireo fitarainana zay no natonga tonga ety mijery ireo etape rehetrarehetra ary hitondra vahaolana rehefa avy mivory niaraka tamin'ny minisitra tompon'andraikitra Isatsikary ny sisanisany. Tsy maintsy mitondrotsika fanatsarana satria ho avy koa zao ny sidiny izay avy any Dubai, izay ampifandray any Dubai sy Madagasikara. Noho izany zany tsy maintsy atsaraintsika, tsy tokony maromaro ny toromarika izay omeny eto androany fa ny voalohany aloha dia ny fanafoanana tanteraka ny kolikoly amin'ny endriny rehetra. Tsy isy ny indrafo ho ataon'ireo izay minimana izany. Isy ihany koa nefa ireo lamina izay ampitantsika mba hoentintsika imotive na entintsika mba encouragena ihany koa ireo izay manao ny asany ary mihitsy sy amin'ny ara-dalàna. Noho izany maromaro ny zavatra hita zany efa tety moa zany tamin'ny fahafitony oktobra 2024 tao anatin'ny fotoana fiasako voalohany na mandat voalohany dia nametraka toromarika maro samihafa mba ahafahantsika miady amin'izany kolikoly zany. Nefa fantatrareo ny zavatra mitranga avy eo fa miova tanteraka ny contexte taontsika satria nisy ny Covid dia miova daholo ny lamina sy ny fomba fiasa izay mieritreretintsika napetraka dia tsy tanteraka ny tokony ho izy. Ary zay mahatongavaka ety androany satria araka ny teneniko anareo teo na ezaka toy ny inona zany hoentintsika anatsarana ny endrika amin'ny firenentsika dia mety ho ravo zany rehefa tonga eto Ivato. Amin'ny ohatra vitsivitsy aminareo ohatra voalohany dia amin'ny olona izay mivoaka aloha no resahana. Fa ny resahana omaly ihany tamin'ny tompon'andraikitra Isatsikary rehefa nandray an'ireny lalaon'ny nosy jeu des îles ireny tsika. Zavatra tena kely ity olazaiko aminareo ity fa mba hanitsitsika ny zavatra fomba fiasantsika. Lalao an'ireny lalaon'ny nosy ireny tsika dia nisy prestataire maromaro
zay nafaratsika nanenjika an'ireny asa rehetrarehetra reny, nanao an'ireny piste tartan, nanao an'ireny gymnase reny, niasa andro aman'alina, nanome toromarika amin'ny tena hoe mba ataovy ny fikarakarana, mba ampisehoy hoe mahay mandray vahiny tsika, mahay mikarakara vahiny tsika, dia natao ny tompona rehetraretsatsikazy ireo teknisianina rehetra niasa dia mikarakaraina tsara, ary alohany nandehanan'ireo teknisianina ireo dia nanaovana karazana fety mihitsy azy ho fakasitrahana sy ho fisaorana amin'izy ireo satria défi tsy tokony ho vita ao anatin'ny fotoana fohy no nataonao ry zareo, nanao an'ireny kanja rehetrarehetra reny. Vita soma tsara reny dia ny tena ry zareo teknisianina avy any ivelany hoe efa maro ihany ny fireneny izay anisanay indrindra mataty Afrika fa miavaka ny fomba fandraisan'ny malagasy olo, miavaka ny fomba fikiritena ao anay na dia teknisianina tsotra azy. Tena mahafinaritra anay ny fiara-miasa tamin'ny olona rehetrarehetra teto Madagasikara. Vita ny asan'ny zareo nateny natao tao amin'ny aéroport dia niditra nataony ireo antota taratasy maro isan-karazany, fa rehefa tonga nanao taratasy hiditra efa mijanona taty moa zany interprète taty ivelany, mijanona taty ny protocole satria tsy afaka miditra aty anatiny intsony. Fa rehefa tafiditra taty anaty teknisianina kely ao, efa andeha ny vol Ethiopian Airlines efa andeha d'école, fa tsy navela mihitsy ry zareo fa ny tompona andraikitra tato dia telitely ny ainy amin'ny teny sinoa, ty sinoa ao tsy ao raiky ianao mila mandovola raha tsy zany voasasy. Dia teny sinoa zay zany ny tompona andraikitra tato. Tsy nanelana ry zareo raha tsy nandovola zay tany am-paosiny zay io tsy teknisiany, tsy misy an'izany fa zay. Inona zavatra mitranga? Tsy nanoratra taratasy mihitsy ny entreprise ny rôle hoe raha mbola misy asa atao any, tena tsy hoantsony ny teknisianina any. Zany hoe niezaka niafatra tiako apetraka aminareo dia hoe niezaka rehetrarehetra ataontsika zany mety ho rava amin'ny olombitsy. Ary zay tsy anakentsika hoe olombitsy no andeha anaratsy ny endriky ny firenena, no andeha anaratsy ny fomba atsara fanahintsika lafa hoe ratsy fanahintsika menakavy. Nefa mety vitsy ny ratsy fanahy fa betsaka ny tsara fanahy. Zay ny zavatra tsy maintsy hitondrantsika fanavozana, fanovana, ary indrindra fanafaizana. Ary za moa rehefa mivory tamin'ny tompona rehetrarehetra ary ny zavatra rehetra fivoriana ao ataontsika eto androany dia ho raisina ary ho raketina. Eo anivy ny filan-kevitry ny minisitra zay atao rapitso, tsy resaka fotsiny ratsy ny fomba fandraisana olona sy ny fandehanan'ny olona sy ny fampidirana olona idiva, zay no atao mifantoka amin'izay ny filan-kevitry ny minisitra zay ho atao rapitso alarobia. Exemple ray zay omeko anareo zay fa ny amin'ny fandehanana zavatra tsy tokony ho isy zany, ary ny endrika mamafady ohatr'izany dia mialoha atsika. Ny sazy mety ifandraikan'izany ary ho raisitsika sy ho endrika mihitsika dia hiatraika mihitsy ankoatra ny ainan'ny avertissement zay mety ho atao, dia afaka hiatraika mihitsy any amin'ny fanesorana tanteraka ny tompona andraikitra sy ho mpiasa mpanjakana na eo anivony ny corps misy anazy tsirairay avy, zay no fanapa-kevitra ao raisitsika. Satria ny malagasy, ny Madagasikara dia olona mahay miasa ary mahay mandray vahiny. Zay ny fandehanana. Fa eo amin'ny fampilavana kosa dia tsapa fa be dehibe loatra ny zavatra hita sy ny resaka tokony ho apetraka. Anisan'izany ny fanafainganana ny asa zay mety misy mbola fanatsarana eo fodi-davitr'asa, fa mila atao fariky zay aingana ny fampidirana ny olona zay niditra tonga eto Madagasikara. Misy zavatra maromaro no resantsika, mila ampahafantarina ny olona ny zavatra droit, ary ao anatin'izany droit zany dia efa niresantsika eo maly ny hoe zay olona mampiditra voly
na mamoaka vola izay latsaky ny 10 000 € na 10 000 $, rehefa misy taratasy avy any amin'ny banque na avy any amin'ny bureau de change dia droit zany tsy tokony ho tazominy doany. Ohatra ihany koa mifampidiram-bola, rehefa manao déclaration tsotra fotsiny dia tsy mila savaina ny entana. Fa indrindra ny fahatongavana indray dia ny zavatra misy ny olona rehefa tonga eto ivatry dia mitaitainy, mitelitely, matahotra. Zay tsy mampatatra olona dia matahotra tonga hita amin'ny aéroport ny vato. Inona ny azo, inona ny tranga. Ary betsaka moa fitarainana zay tonga aty any, satria misy ireo asehoako ny DG douane normal mitomany ny ramatoa. Satria kilalao efa occasion PS2, PS3 no angatatsika aiza ny facture an'io. Sy olo efa folo taona no vitanako an'io toko fa mba ho an'izany mba mitana mandoaika sisany zay taona. Zany zavatra rehetrarehetra zany zany misy fandraisana raikitra tokony ho atao ary misy didim-panjakana maro izay ho avoakatsika rapitso anamarina ny asa rehetrarehetra zay tokony ho atao. Anisan'izany koa eo amin'ny fanaovana visa. Misy ireo teratany malagasy manana passeport vahiny fa manana kara-panondro maha-malagasy azy, regny koa molodiny atsika satria be lehibe amin'izy ireo no mitaraina amin'ny hoe amin'ny mamizaka zo pirenena malagasy azy dia tsy tokony ihany koa andoha visa izy ireo nefa dia takitsika ihany koa an'izay fanaovana visa zay. Izara ihany koa izany ny fanaovana ny demande na visa reny afaka atao par voie na internet izy reny digitalisetsika izy reny mba ahafahana mifluidifier mba tsisy filaharana be ihany koa zay tokony atao eto amin'ity seranam-piaramanidina ity. Afaka voina hoe trano fa mafana be moa sady tsisy clim mazafata manjary manao sauna tsika. Afaka voina daholo le varovarana rehetrarehetra. Ankoatran'izay dia ny zavatra mila apetraka no fitarainan'ireo olona rehetrarehetra ireo efa nanome toromarika ny tokony araikitra isatokajiny isatokony. Tsy normal raha aéroport ohatrany ity no 5 000 anisan'ny badge. Zay monsieur le président, 5 000 badge visiteur. Badge rehetra ary visiteur afiry 165. Ireo zany le rattaché amin'ny protocole ny institution sy ny mille cent ny agent de l'État. Izay chiffre zay tokony atao. Izay koa zany dia misy fanatsarana tokony atao eo amin'ny agent de l'État. Tena tokony ho azo ary mila certifié. Misy comité directeur ho apetratsika ivalide an'izany sy amin'ny suivi amin'ny asa rehetrarehetra mba tsy hitondra fanararaotana ihany koa eo amin'ny agent de l'État mba tsy ho passoir zay miditra ty ny miditra fa tena tokony misy filtre ary tena misy filtre enjana mihitsy tokony apetratsika ao anatin'izay agent de l'État afaka miditra mitsena olona anisan'izany moa tena jerevana mihitsy iza ny olona tena afaka miditra ety amin'ny seranam-piaramanidina ety Ivato ao anatin'izay fandaminana slam izay tokony apetratsika zay. Ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra zany dia araka tenentsika ihany koa satria andray sidintsika le avy any Dubaï. Eo monsieur le ministre du transport, monsieur le ministre du tourisme, misy formulaire tokony hozaraitsika amin'ny mpandeha rehetrarehetra. Satria fidirana any Dubaï dia tena mora amoraina zareo satria mitady touriste zareo fa mila fantaritsika ihany koa mpandeha fa raha vao mihoatra amin'ilay visa ny resaka tourisme zany no hijanonana any
dia mandoa amandy isan'andro olona zay mijanona mihoatra n'iny aha mijanona 3 volana imbolana mihoatra n'iny dia vola tsy tokony tsy firoana ary zao efa misy gasy mihoatra ny 120 avelany Dubai nefa mbola tsisy vol direct. Noho izany zany misy formulaire fampahafantarana ihany koa tokony apetratsika ho an'ny olona rehetrarehetra zay mandeha makany Dubai. Ankoatran'izay ny mpiasa rehetrarehetra eto amin'ity aéroport ity dia ametrahantsika fampahafantarana daholo. Anisan'izany ny brassard mba ahafantaran'ny olona hoe hito miaraka amin'ny numéro. Anisan'izany ny badge miaraka amin'ny tsy police Pyrénées, police des frontières, tsy amarante, tsy douane. Mba ahafantarantsika anisan'izay dia apetraka daholo zany zany zavatra rehetrarehetra zany mba ahafantaranao hoe reto no nahitana olana na reto no ahitana ihany koa fankasitrana. Ankoatran'izay fa niresaka tamin'ny monsieur le ministre tompona andraikitra nareo zany ny etsia ivafa mila soloina ary mila manao rotation mpiasa rehetra ety. Tsy tokony misy olona zany mihoatra ny territoire miasa ety ary ny ary tokony marika ameko dia isaky ny herintaona mihitsy dia tokony miova manao rotation ny tompona andraikitra, nivon'ny douane, nivon'ny police Pyrénées, nivon'ny gendarmerie Pyrénées. Akoatra nareo zay tena hoe mety mahazo le hoe mérite sy ny professionnalisme ao anatin'izay fanaovany asa rehetrarehetra. Ary zay ngamba ny anao tompona rehetrarehetra fa nanesahana mba andray andraikitra ao anatin'izay. Maro ireo fitarainana zay azontsika zay tonga eo anivon'ny présidence, eo anivon'ny tompona andraikitra isatsokazana. Misy amin'ireny maro, misy mitombona, misy koa nefa tsy mitombona. Fa kosa anjarantsika tompona andraikitra no maka adetrany ny fitsipika sy ny fepetra anasaziana azy ireny rehefa hita fa mitombona ny fitarainana sy ny fahadisoana nataon'izy ireo. Zay ngamba mba toromarika omeko anareo tompona andraikitra rehetrarehetra monsieur le DG sy anareo tompona andraikitra rehetrarehetra satria akatany toe tsy ekena mihitsy ny anibana ny endrika ny Madagasikara amin'ny alalan'ny olombitsy mitantana sy mikirakira ny zavatra rehetrarehetra eto amin'ity aéroport ity. Ny zavatra mahavelom-bolo dia tamin'ny taona 2013 dia efa tratratsika sary ny 833 000 ny passagers internationaux. Ary raha zao fandehan'izao ny estimation azontsika hatrety dia tokony ho tratra ny 970 000 na ny 1 million de passagers indrindra fa mifahatongavan'ny Emirates eto Madagasikara amin'ity 2024 ity. Zany hoe dingana lehibe ho an'ny Madagasikara zany tokony ho atsaraintsika noho izany satria mifahatongavan'ny vol Emirates io mifahatongavan'ireo asidina hafa dia anisan'ny élément déclencheur amin'ny développement touristique sy économique amin'ny firenena. Zany hoe anisan'ny dingana anankiray ampiroborobo ny sehatra ny fizahantany, ny sehatra fampiroboroboana ara-économique eto amintsika. Noho izany misy pepetraka maro sy maintsy apetraka. Anisan'izany ny fanafanganana ny fidiran'ny olona. Tokony tsy janona ela loatra ny olona eo amin'ny aéroport. Misy olona ny vol any France zao dia eo amin'ny 23 heures no tonga. Matetika nefa rehefa ela ny famoahana entana fa indrindra rehefa mahazo ny olana maro samihafa ateraka ny tompona andraikitra eo anivon'ny douane zareo dia tsy tafavoaka raha tsy amin'ny roa maraina, raha tsy amin'ny telo maraina nefa efa nanao 10 heures 11 heures de vol. Noho izany zany tokony anjarantsika zany no manafaingana ny zotra rehetrarehetra ato. Ny entana rehetra tsy voatery ho savaina daholo. Efa zay misy ny scanner. Afaka alefa scanner daholo ireo bagage à main. Raha mahitsika hoe misy entana mampiaro ny ady apetratsika dia ady amin'ny hoe sanatriny hoe fampidirana fitaovam-piadiana eto
fampidirana resaka drogue eto famoahana ireo arenakibony tany any atsika fa ny atsika tsy any amin'ny olona zay izatany ary eo moa tenen'ny monsieur le ministre ihany koa anisany ny mibloke atsika dia ny filambanana an'ireo touriste zay mitondra produit artisanaux mitondra produit artisanaux izy ireo a sarotiny ary tsy mety mividy izy zareo dia lasa blocage économique kokoa satria mivoaka dia akasarotiny aiza ny taratasiny ity aiza ny vola mividana aiza ny facture an'ity tsy tokony hosarotiny tsika any amin'ny zavatra tsy tokony hasarotiny atsika raha mitondra volamena ny olona d'accord saziny tsy ao anatin'ny lalàna fa raha mitondra souvenir raha mitondra produit artisanaux zay mampiroborobo ny asa tanany eto amintsika tsy tokony hoferana ny famoahana an'ireny taratrany ireny entana zay ahondrana rehetrarehetra reny BDB ny exemple zay misy fa eto angambany alohan'ny amaranako anazy satria manjarizareo ny tena mba ame fitenenana amin'ny ministre ny tourisme mba amin'ny fitenenana ny ao amin'ny police pirenena ihany koa sy ny DG ny douane na ianareo manatrika ihany koa ny olana zay hitanareo eto amin'ity aéroport ity mba ahafahantsika mametraka vaolana miaraka satria raha pizay tantenaniko anareo dia anao ny firakevitry ny ministre ary ny fanapakevitra mba tena hoe ary ametraka ny défi ary tantenantsika hoe ao anatiny manabatonga ny farantaona dia mba ataontsika modely fanampy apetraka ity aéroport ny vatry ity mba ataontsika ho reharehan'ny malagasy ho reharehan'ny administration ho reharehan'ny douane ho reharehan'ny police ny gendarmerie mba ho samy anana n'izay fitiavan-tanindrazana zay tsika anana n'izay fanovana ary io moa teneniko teo amin'ny CSI hoe raha hiady amin'ny kolokolotsika eto amin'ny aéroport maseho atsika voalohany zay satria eto ny vavahady fidirana sy fivoarana eto Madagasikara. Omeko any monsieur le ministre du tourisme angamba ny fitenena dia mba ahafahany mizara ihany koa ny olona sedrain'ireo mpizahatany vaolana sosokevitra aroso dia ianako ministre ihany koa manana sosokevitra sy zavatra maro ny afaka amin'ny fitenena.